La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Noltranao ny fampalalam-baovao. Tsy maintsy mandroso ny distrik'ny Antsohiso ny faritra Sofia io ray manontolo ho ny filoham-pirenena nandritra ny fandalovany tao an-toerana. Efa vita ihany koa ny fanaovana étude de faisabilité approfondie an'ireo lalana izay mampifandray ny Antsohiso Bealanana sy Antsohi Befandriana Avaratra. Napaikapeo ny syndikan'ny mpitsara eto Madagasikara androany ambaran'izy ireo fa mitsabaka amin'ny raharam-pitsarana ny fahefana mpanantanteraka. Vokatr'io tanidomindozana ny fahefana mpitsarana raha nambaran'ny filohan'ny SMM. Notontsaina androany ny fihaonan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy niaraka tamin'ireo sehatra tsy miankina ny resaka mahakasika ny politika mpanjakana momba ny fampandrosoana ny tanan-dehibe. Zava-dehibe ny fiara-mientana amin'ny fanatanterana ny politique nationale de développement urbain. Voaroroy amin'ny fanakanana didim-pitsarana any Fianarantsoa assistant parlementaire iray araka ny nambaran'ny mpisolovavany société Nosma ny mahakasika ny famerenana ny entana izay mitetina ray faingo 2 miliara izay raharaha izay. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena miverina ny couvre-feu manomboka amin'ny 7 ora alina hatramin'ny 9 ora maraina any France sy métropole miisa 9 manomboka ny sabotsy izao ary aharitra 4 herinandro izany. Fipetra izay nilazain'ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron entina miatrika ny fiverenan'ny Covid-19. Nandidinandreo rahanao afaka fotoana fo. Finaritra tompoko lasy tompoko avy fotoana vaovao eto amin'ny Cool TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao tsy maintsy mandroso ny distrik'ny Antsohiso ny faritra Sofia iray manontolo ho ny filoham-pirenena nandritra ny fandalovany tao an-toerana. Efa vita ihany koa ny fanaovana étude de faisabilité approfondie an'ireo lalana izay mampifandray ny Antsohiso Bealanana sy Antsohi Befandriana Avaratra ka atao Andriatsilavo. Taoriny ny fanateram-boninkazo tao an'Aidrano izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny faharoa amby enimpolo taona no naterahan'ny Repoblikan'i Madagasikara sy ny faha-enimpolo taona ny iverenan'ny fahaleovantena niaona tamin'ny vahoaka an'Antsohi ny filoha Andry Rajoelina. No mafisiny ny finiavana sy ny fitiavana mpandroso ny distrikana Antsohi sy ny faritra Sofia iray manontolo amin'ny alalan'ny fametrahana fototra-fitrasa sy tetikasa fampandrosoana tsy nisy tao an-toerana hatrizay. Ohatra amin'izany ny fananganana ny université ao Anivorano izay tondra ny anaran'ny filoha Philbert Tsiranana. Efa nanomboka ary ho vita amin'ny taona ho avy ihany koa ireo kianja manara-penitra ao amin'ny faritra Sofia. Isitraka fitaovana feno amin'ny fanamboaran-dalana ny faritra Sofia ho iatrany ny filoha Andry Rajoelina. Ary efa vita ihany koa ny fanaovana étude de faisabilité approfondie ireo lalana mampitohy an'Antsohi sy Bealanana sy ny lalana mampitohy an'Antsohi sy Befandriana Avaratra. Notokanan'ny filoham-pirenena tao Bekotrobaka Antsohi ihany koa ny centrale hybride photovoltaïque thermique izay amokatra herinaratra hatrany amin'ny 2 mégawatt amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro ho an'ny Antsohi sy ny manodidina. Velirano efa nataon'ny filohan'ny Rajoelina ny amokatra herinaratra amin'ny alalan'ny angovo azo avaozina ampiena ny saran'ny famokarany herinaratra ho an'ny vahoaka. Napetraka ihany koa ny vadifototry ny centrale hybride photovoltaïque thermique ho an'ny Anaidrano. Ny jery manokana ireo vahoaka sahirana tao Antsohi no ny fihiboana vokatry ny aretina Covid-19 ihany koa ny filoham-pirenena. Misy 734 ireo olona nisitraka ny vaditsinjo avy amin'ny fanjakana amin'izao fanombohana izao. Ankoatr'izay, natolotry ny fitondram-panjakana ho an'ny commune Antsohi ihany koa ny ambulance vaovao, ireo moto sy camion benne. Ny farana tamin'ny fitokanana Antsangam-Bato fanamariana ny fankalazana, ny faha-enimpolo taona ny fahaleovantena sy ny faha-roa amby enimpolo taona ny joroan'ny Repoblikan'i Madagasikara ny lanonana, niarahana tamin'ny vahoaka tonga maro tao Antsohi. Madagasikara
tanindrazako, fiainako, lovako. 1960-2020, enimpolo taona niverenan'ny fahaleovan-tena. Ny takela-batsy ho eto amany dia misy soratra toy izao: ho fankalazana ny enimpolo taona niverenan'ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara, ho maty ny fiandrianam-pirenena anio 14 oktobra 2020 Antsohihy, dia napetraka ity tsangam-bato ity eo ambany fiahin'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andry Rajoelina. No tanterahana tany Antsohihy tamin'ity androany ity ny filan-kevitry ny gouvernoura voalohany izay notarihan'ny filohan'ny Repoblika sy ny Praiministra lehiben'ny gouvernemanta. Tompona andraikitra amin'ny fanatanterahana ny asa fampandrosoana amin'ny faritra ireo gouvernoura raha ny fanazavana azo. Ny alarana Efson. Nanao ny tombana arak'asa nandritra ny filan-kevitry ny gouvernoura miparitra voalohany no tontosaina tao Antsohihy androany ireo gouvernoura fa indrindra ireo izay nahafeno herintaona. Nandray fitenenana avokoa ireo gouvernoura ka nanao ny tatitra ny asa vita sy ireo izay mbola ho tontosainy. Araka ny fifanarahana teny am-piandohana, misy ny tombanezaka atao ho an'ireo gouvernoura aorian'ny herintaona. Nandritra ny fionana no amafisin'ny filohan'ny Repoblika fa isan'ny tanjona tiana hotratrarana ny fitsinjaram-pahefana mahomby, fa eo ihany koa ny hanafainganana ny fizotran'ny fampandrosoana. Isaky ny faritra dia afaka mametraka ny avinan'asa matetika asa ao amin'ny faritra misy azy, ary indrindra mangataka na mijery na famparara ny fomba nanaterahana izay vinan'asa zay eo anatrehan'ny région na ny faritra misy anazy rehetrarehetra. Efa fantatra ho tsara moa ny laharam-pamiana amintsika, fahasalamana, ny fampianarana, ny fotodrafitrasa maro isan-karazany, indrindra ny fampiroboroboana araka ekonomika, araka industrial, zany zavatra rehetrarehetra zany ny resaka sosialy sy ny culturel ihany koa. Tsy sintsony ihany koa ny fialana olana amin'ny tsy fanatanterahana ny asa fampandrosoana amin'ny faritra iray. Tompona andraikitra amin'ny fahavitan'ny fotodrafitrasa sy ny asa fampandrosoana amin'ny faritra na amin'ny tsy fandrosoana ny gouvernoura. Isan'izany ohatra ny asa fanamboaran-dalana izay efa misy fitaovana goavana avy amin'ny fitondram-panjakana ampiasaina isam-paritra hanaovana izany. Atao indray mandeha isam-bolana na isaky ny iray volana sy tapany ny filan-kevitry ny gouvernoura miparitra raha ny nambaran'ny filohan'ny Repoblika hatrany. Ho an'ireo faritra izay mbola tsy misy gouvernoura, irosoana ny fanendrena azy ireo. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa dia napaika-peo ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara tamin'ity androany ity. Ambaran'izy ireo fa mitsabaka amin'ny raharaham-pitsarana ny fahefana mpanatanteraka. Vokatrio tany-domondoza ny fahefam-pitsarana raha nambaran'ny filohan'ny SMM. Ionona saina. Tany-domondoza ny fahaleovantenan'ny fitsarana sy ny tany-tandalana eto amin'ny firenena. Satria efa voatohintohina amin'ny asany tsy milamin-tsaina tsony ny mpitsara mpamoaka didy. Teo nisy mpitsara tao amin'ny cour d'appel ny Antananarivo sy taty amin'ny cour suprême tratrany fampiantonana amin'ny asany. Dia tena asany mpitsarana mihitsy ny nataon'ny olona ireo nanome liberté provisoire anankiroa, olona anankiroa, zao bavin'ny lama ny anankiray, le ray rahalahin'ny lama. Iry zareo mpisambotra zany manome tsiny fitsarana hoe zahay mpitandrony filaminana misambotra fitsarana mamoaka. Dia arakaraka ny vesatra anenjehana azy no amoahana na tsy amoahana an'ireny olona mangataka liberté provisoire reny. Izay no nambaran'ny filohan'ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara androany teny Anosy. Miasa amin'ny tebiteby ankehitriny ny mpitsara mpamoaka didy eo am-panatanterahana ny asany raha nambarany SMM. Tsy voahaja ny voarakitra ao anatin'ny lalam-panorenana ao amin'ny andininy fahavalo amby zato izay milaza fa eo amin'ny asam-pitsarana sahanina dia mahaleo tena ny mpitsara mpamoaka didy, ny mpitsara sy ny mpitsara mpanampy ka ny lalam-panorenana sy ny lalàna ihany no mifehy azy ireo.
Ankoatra ny toe-javatra voalaza ny lalàna ary na dia ho aza ny fahefana ara-pitsipifehezana dia tsy azo tohitohinana na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona izy ireo amin'ny asa mpitsarana eo am-panatanterahana izay asany izay. Ankoatra izay, mijabaka amin'ny raharaham-pitsarana ihany koa ny fahefana mpanatanteraka hoy ny sendikany mpitsara eto Madagasikara ary tsy manatanteraka ny didim-pitsarana ihany koa. Ny hitanay zany ny exécutif dia tena mijabaka aty ambilan'ny fitsarana. Kanefa ny zahay tsy mijabaka any ambilan'ndry zareo. Be dia be ny didim-pitsarana raikitra kanefa ny tsisy fanatanterahana. Ny asanay mpitsara dia mifarana hatreo amin'ny famoahana didy. Ny fanatanterahana iny dia an'ny exécutif. Ohatra anankiray zao ito Antananarivo eto ao am-Posara. Misy terrain titré borné amin'olona io didy raikitra namoahana ordonnance hoe fa tsy azozongozonina io didim-pitsarana io ny huissier handeha hanatanteraka an'io tsy mahazo mpitandro filaminana. Donc fehiny zay zany lasa resabe mitsingevaheva fotsiny ny fanjakana tandalana ary raha resaka tany ny resahana tsy maharo olona tsony ny titre foncier eto Madagasikara. Tsy aivana, isan'ny laharam-pahamehany fitondrana ankehitriny ny famerenana ny asin'ny fitsarana noho ny tsy fahatokisan'ny vahoaka intsony ny fitsarana ka nahatonga ny fitsaram-bahoaka ny CCS teto amin'ny firenena taona vitsy lasa izay. Andrasana araka izany ny fanazavana sy ny fandraisana fepetra ireo tompon'andraikitra izay voakasika amin'izao fanairana avy amin'ny sendikany mpitsara eto Madagasikara izao. Miandry ny fanapa-kevitra ho raisin'ireo sénateur amin'izao fotoana izao ny volavolan-dalàna ifehin'ny mpanohitra eto Madagasikara. Isan'ny ladinika ao anatin'ny fivoriana ara-potoana ny Antenimera ny mahakasika izany. Henri Florio. Isan'ny ladinika andrasan'ny maro amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fivoriana ara-potoana ny Antenimera izay manomboka ny talata ho avy izao ny fiverina ny fandinina indray ny lalàna mifehin'ny mpanohitra eto Madagasikara. Miverina andatabatra indray araka izany ny lalàna mifehin'ny mpanohitra sy ny fanoherina eto Madagasikara rehefa nangina tao anatin'ny volana maro izay. Ny fandanina izany izay ahafahana mametraka ny fanoherana manaraka ny lalàna eto Madagasikara. Ankehitriny eny ampelantan'ireo loholon'i Madagasikara ny safidy momba izany. Handany izany ve izy ireo satsia sahiandry ny fivoriana manaraka indray. Io no fanontaniana an-tsain'ny mpanara-baovao. Anisan'ny ladinika goavana tokony iroson'ny Antenimera zany amin'izao fotoana izao izay fandaniana ny sata mifehin'ny antoko-mpanohitra izay. Indrindra moa ireo maro anisa ao amin'ny Antenimera-ndola amin'izao fotoana izao dia karazakarazany mijoro ohatrany hoe manohatra ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Ka mba tena isiny zay sata mendrika ny mampanohitra ny mpanohitra eto Madagasikara zay dia veriko fa adidin'izy ireo ny miezaka manao an'izay fandaniana lalàna mikasika antoko-mpanohitra izay. Nanamafy hatrany ity mpahay lalàna ity fa manana tombony ny firenena iray amin'ny fanatsarana ny fitantanam-pirenena raha toka tafapetraka ny lehibe ny mpanohitra io. Ny ilanana antoko-mpanohitra raha ohatra any amin'ny tany tena hoe demokratika mandala an'izany sata republikana zany dia anisan'ny mpitondra hevitra anatsarana ny fiainam-pirenena sy ny fitantanana raharaham-bahoaka ny mpanohitra. Ka raha ohatra zany mipetraka araka ny tokony izy ny sata mpanohitra voatendry na voafidy araky ny lalàna mipetraka izay tena lehibe mpanohitra afaka mitondra an'izay hoe fanevan'ny mpanohitra eto Madagasikara zay dia isy fivarana lehibe na eo amin'ny lafiny ady hevitra politika fotsiny ary eto Madagasikara satria araky ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona eto amin'ny firenena dia raha tsika mahafantatra fa ny lehibe ny antoko-mpanohitra zany dia manana zo anao ady hevitra goavana miaraka amin'ny mpitantana ny gouvernement amin'ny vanim-potoana izay hita hoe mahamety an'izany. Raha tsy aivina, efa tamin'ny taon-dasa no nolaniany teo anivony Antenimera-pirenena ity lalàna ifehin'ny mpanohitra sy ny fanoherina eto Madagasikara ity, ka izao iandrasany ny avy eo anivony Antenimera-ndola izao indray ny fandaniana izany manaraka. Ity volavolan-dalàna ity izay fanavaozana mba hanaraka ny vaninandro fa tsy lalàna vaovao akory ary efa fidian'izy ireo no taratry ny demokrasia eto Madagasikara. Raha lany ity lalàna ity isan'ny teboka lehibe ny hoe hiainga avy eo anivony Antenimera-pirenena ny filohan'ny mpanohitra eto Madagasikara ary olom-bo afidy ny vahoaka. Fa ihany koa
Isitraka ny toeran'ny filoha lefitra fahafito eny Tsimbazaza izany lehibe ny mpanohitra izany. Lalàna izay tsy manilika ireo mpanohitra ny ivelany izany fa mampilitra ny fanoherana eto Madagasikara hanaraka ny lalàna. Taorian'ny fanontaniana izay nataon'ny mpitondra tenin'ny gouvernemanta amin'ny tena antom-pisian'ny fiarahamonim-pirenena. Namory mpanao gazety io maraina io ny fiarahamonim-pirenena maromaro namaly izany ary nanao fitakiana ihany koa. Michel Arnardzon. Mitoy ny fitakiana ireo fivondrona ny fiarahamonim-pirenena amin'ny Siny Mangarara sy ny Tamberinandraikitra manoloana ny fiatrahan'ny Madagasikara ny fiparihan'ny valanaretina Covid-19. Ankoatra ny famporisiana ny fanamafisina ireo fitaovana ara-materialy, ara-bola, ara-olombelona sy araka ny lalàna eo am-pelatanan'izy ireo ary ny fandrisana andraikitra bebe kokoa an'ireo mpanao lalàna mba hisiany Mangarara sy ny Tamberinandraikitra ary ny fahombiazana ao anatin'ny fanaraha-maso ny fiainam-pirenena. Isan'ny takian'izy ireo ny fampiarana ny didim-panjakana laharana 22 tsipika 527 izay nanangana ny tahirim-bola hoentina miady amin'ny valanaretina Covid-19. Fampivondronana eo loharan'ny-bola sy fandanim-bola mahakasika ny ady amin'ny valanaretina Covid-19. Fankatoavan'ny komity mpandrindra na comité de pilotage ireo teti-bola manokana izay mifanaraka amin'ny teti-bolan'ny PNDU. Fandraketana ireo fandanim-bola ao anatin'ny CRP. Famoahana takitra arak'asa sy ara-bola isam-bolana izay ara-manantanteraka amin'ny régisseur. Ny famoahana ireo takitra isam-bolana io dia izay ahitana antsipirian'ny fanantanterahana ara-teknika sy ara-bola, fametrahana ny komity mpanara-maso sy mpanao tombana ny vola. Etsy ankilany isan'ny nasian'ireto fivondrona ny fiarahamonim-pirenena ireto resaka ihany koa ny mikasika ny fangaraharaana amin'ny fitohizan'ny amiana ara-pahasalamana. Nisy io maraina io ny varandresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ny fivondrona ny fiarahamonim-pirenena miady amin'ny kolikoly taorian'ny fametraha-panontaniana ny mpitondra teny gouvernemanta ny amin'ny fahefana ananan'izy ireo ahafahan'izy ireo mitaky ny mangarahara. Lafim-baovao hafa kosa indray dia migadra 440 volana sazy miatra ny minisitra teo aloha Henri Laurent Radjasson araky ny didim-pitsarana izay nivoaka tamin'ny ity androany ity. Firaisana tsy kombakomba tamina fihetsiketsehana tsy nahazoana alalana no isan'ny nanamelohan'ny fitsarana azy. Io nasena. Nivoaka androany ny didim-pitsarana ka voaheloka higadra 440 volana sazy miatra ny minisitra teo aloha Radjasson Henri Laurent fantatry ny maro amin'ny anarana Roly Mercia. Araka ny antsika teo moa zany dia nolazain'ny fitsarana fa meloka daholo le voapanga rehetra tamin'ny dossier iny zany hoe anisany ny ministra teo aloha Andriamatoa Roly Mercia dia nosazian'ny fitsarana 440 volana tsirairay avy an-tranomaizina ireo voapanga rehetra ireo zay moa zany didim-pitsarana nivoaka fa hita eo inandray no dingana manaraka. Lizy moa zany didim-pitsarana zay no navoaka ny fitsarana fa izaho manokana za mahita hoe tsy afapo amin'ilay didy ary tena tsy afapo mihitsy satria ny raha antsika nahita ny fifandaharana teo amin'ny fitsarana omaly za resy lahatra ary mino aho fa zay ny marina tsy misy idirana Andriamatoa Roly Mercia mihitsy io resaka eo. Noho izay tsy fahafampo tamin'ny didy izay ampiakatra ny raharaha ny fianakaviana raha ny nambaran'ny mpisolovava. Tsy ivona fitariana olona hidina an-dalambe tsy nahazoana alalana teny Ambohipo fa no itohinana ny filaminam-bahoaka sy ny fiandrianam-pirenena no isan'ny vesatra any anjehana ity minisitra teo aloha ity antony izao fanasaziana azy 440 volana izao. Sazy mitovy tamin'ny azo ny Ravelo Manantsoberija izay niaraka tamin'ity raharaha ity ihany koa. Teboka 4 lehibe no resahany antoka HVM taorian'ny fivorimben'ny Barao Nasionaly sy ireo solotena avy any amin'ny faritra tamin'ity androany ity. Isan'izany mahakasika ny anteny Mirandol sy ny raharaha Roly Mercia. Gaëtan Andriatsilava. Tonga ny noty mampafantatra fa nofoanana ny compte Sénat hoy ny filohan'ity androm-panjakana ity no sady filoha nasionaly ny antoko HVM ihany koa. Fanontaniana mipetraka hoy izy ny akaran'ireo olon'i Madagasikara avy any amin'ny faritra. Hiatrika ny fivoriana ara-potoana manomboka ny talata ho avy izao. Amafisina zany amin'izao fotoana izao satria
efa nanao fanambarana ny birao permanent ny Sénat tamin'ny aya dia tonga izy amin'izao fotoan'izao satria tonga le circulaire dia tena ny foanana tsy misy intsony ny budget hoentina esana ao amin'ny Sénat fara-para-pahefana zany tompoko raha ohatra zany hoe 1000 le anatin'le budget dia zay mba miezaka mba mianatra mitondra ara-dalàna dia hoe 7 volana zay dia 800 laninay non 7 volana 700 laninay dia misy 300 ambony zany dia nalaindry zareo le 300 dia tsisy tsony zany ivory zany zao Sénat asany dia ino ny olondreo vansambafa sy inona fa tsisy ninona tsony. Naneo ny hefiny manoloana ny didim-pitsarana navoaka mahakasika ny raharaha Roly Mercia ihany koa ny antoko. Tsy miditra amin'ny raharaha-pitsarana zay kanefa marary anay anaty zay atoko HVM androany ny maheno nanagadrana ny ministre Roly Mercia 44 mois ny prison tsy trano ny anjera tsy basy ny poka tsy sanatria olona maty alohantsika mianakavy ny tsaran'izany fa aminay zany mbola mifandray amin'le alako bika tsy tiako tare ka zay manelingely lahy amin'ny fahefako dia potehako satria zany manam-pahefana. Nambarany antoko HVM fa tsy tokony hisy ny fanavakavahana ny samy malagasy amin'ny fanampiana ary efa ela izy ireo nanao antsoavo momba ny tranga tsy fanjarian-tsakafo any Atsimon'ny Nosy. Nitotosaina androany ny fionan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy niaraka tamin'ireo sehatra tsy miankina ny resaka ny mahakasika ny politika mpanjakana momba ny fampandrosoana ny tanan-dehibe. Zava-dehibe ny fiara-mientana amin'ny fanatanterahana ny politique nationale du développement urbain. Miantarandrianay. PNDU-na ny politique nationale du développement urbain androany no totosaina ny fionana andatabatra boribory tamin'ny fitondram-panjakana niaraka tamin'ny sehatra tsy miankina niresana ny mikasika n'ity programa momba ny fampiroboroboana ny tanan-dehibe ity. Tetika samy maro no ho tanterana anatin'ny 10 taona amin'ny alalany antony ilana ny fiara-miasa ny mpisehatra rehetra. Maharitra 10 taona ny vina napetraka ao anatin'ny politika pirenena momba ny fampiroboroboana tanan-dehibe io dia efa fantatra ary no fampizarana teo ny tetikasa izay ho tanterahana isa-taona sy ny vola ilaina amin'izany. Isan'ny zava-dehibe ohatra ny ananan'ny tsy miankina ny manomana sy mijery lavitra na ataontsika amin'ny teny frantsay prévisibilité amin'ny fanatanterahana investissement ary ilaina ihany koa izay amin'ny fanatanterahana politika ampitantanana. Lahara-pahamehana mazava ho azy ny ahafahana mandray ireo mponina tanan-dehibe izay ho heverina ho tafiakatra atsasaky ny mponina eto Madagasikara any amin'ny taona 30 any. Mazava ho azy zany fa ao ireo amin'ny lafiny fitantanana amin'ny ankapobeny, fa eo ihany koa fananganana foto-drafitrasa ahafahana mandray an'ireo olona marobe ireo sy ny famoronan-kasa mazava ho azy. Isan'ny ahafahana manatanteraka izany ny fanamafisana ny PPP na ny partenariat public privé dingana lehibe amin'ny fanatsarana izay sehatra izay ny fionana tahak'izao raha ny fanazavana. Dia tena faly zay satria misy le ataontsika hoe dialogue public privé izay efa nandrasana efa ela dia ny atao amin'ny ministèren'ny aménagement territoire sy ny travaux publics moa zany no nanao an'izy voalohany. Nizahatra ny nataon'ny monsieur le ministre androany moa zany dia namey an'le cadre général sy ny vision globale izay tena ilainay satria afaka se projeté zany zay amin'ny 10 taona manaraka hoe reto aby ny asa ny voakena Madagasikara. C'est important de dialoguer pour trouver des solutions pour développer le pays. Zava-dehibe ny firesahana tahaka izao mba hijerena vahaolana eto amin'ny firenena indrindra mikasika ny foto-drafitrasa. Tena ilaina izany satria tena tsy ampy ny foto-drafitrasa eto Madagasikara. Izay dia vonina hanampy ny firenena handroso sy hijery vahaolana ara-bola na amin'ny lafiny hafa mba hanampy amin'ny fampandrosoana indrindra amin'ireo renivohitra isan'izany ao Antananarivo. Surtout des grandes villes et de la capitale Tana. Cette table ronde une feuille de route porte beaucoup d'espoir. Ity fionana andatabatra boribory ity dia tahaka ny torozotra
ary mahavelo ny mpanantenanana sehatra tsy miankina satria hita mazava ny lalana hozorana sy ny anatratrarana ny tanjona ary antenainay fa hitoy izao fiaonana izao. Eo foana izahay rehefa ilain'ny fanjakana ary faly foana izahay hitondra ny fomba fiasanay amin'ireo tetikasan'ny fanjakana. Et on sera ravis d'apporter notre touche personnelle au projet de l'État. Nandritra ny fotoana androany nitondra ny etaetany ihany koa ireto farany. Ny zavatra hoe tiana somary resahana kely ngambany a voalohany indrindra amin'ny resaka les prix les constructions zany a hitanay hoe somary ambany le budget dia moa no fandraisana tamin'ny monsieur le ministre sy ny fanjakana hoe ahoana no mba somary manam-piakarana an'izy satria betsaka ny entreprise zany ndraindray raha tsy mamaly ny appel d'offre satria hitany hoe somary ambany loatra le budget zany a dia iny ngambana anisan'ny hoe zavatra lehibe no resahana. Ny tena tokony amafisina aloha zao ny afaka ataontsika dia efa misy an'izao feonana izao aloha dia efa zava-dehibe izao a dia niteneninay androany moa sy angatahanay hoe tokony misy ngamba ny indrem-pisambolana izao zavatra izao mba tsy hoe androany fotsiny fa mba misy suivi régulé zany ny asa atao hoe mahafahatsika koa zany teny fa tena zavatra tena mba mivoaka ihany le fionana PPP ohatr'izao. Mbola isy ny fionana andatabatra boribory fahatelo iarahana amin'ireo mpiara-miomana antoka ny 27 ny volana oktobra izao ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ity programan'asa ity. Tsy ahivina vola manodidina ny $2 miliara no ilaina amin'ny fanatanterahana azy. Ny fampandrosoana ny tanan-dehibe izay tafiditra amin'ny politika mpanjakana mikasika ny fampiroboroboana ny tanan-dehibe miainga avy amin'ny IOM na ny Initiative pour l'émergence de Madagascar. Tahaka ny mahazatra anaraka adokavatra aloha isika mialohan'ny idirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy eo ary. Ris, danse, lis, fais du sport, éclate-toi et reste connecté avec tes proches. À chaque achat d'un Telma Net One More, Telma t'offre 1 giga en plus, disponible sur le meilleur réseau 4G 4G+. Si tu achètes ton offre via Mvool, tu gagnes encore 50% de bonus en plus sur ton offre Telma Net, mais aussi sur le bonus 4G. Tape vite le dièse 111 étoiles 1 dièse et profite du meilleur de l'internet avec Telma. Verina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Faritra miisa 3 eto Madagasikara no azo tolotra ara-pahasalamana ao anatin'ny herinandro. Ho fanamorana ny fahazahoan'ny mponina fitsaboana no isan'ny tanjona amin'izany fanadina. Sakana tsy ahafahan'ny mponina mitsabo tena ny fahalaviran'ny toeram-pitsaboana, eo ihany koa ny tsy fisian'ny mpitsabo any amin'ny toerana misy azy. Manoloan'izany, viana napetraka ny fitondram-panjakana ny fanomezana ny tolotra ara-pahasalamana manakaiky ny vahoaka. Nanomboka androany araka izany ny fidinana ifotony, iarahany eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika sy ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka ary ireo mpiara-miomana antoka samihafa any amin'ireo faritra miisa 3 eto Madagasikara. Ity hetsika ity izay ho tanterahina ato anatin'ny herinandro. Misy manantena aho fa hitondra vokatsoa sy fahasalamana ho an'ny vahoaka malagasy ny zavatra ho ataontsika amin'izao tolotra ataontsika izao, indrindra ho an'ireto faritra 3 izay anokanantsika manokana ny tolotra ara-pahasalamana dia ny faritra Vakinakaratra, ny faritra Hotomatsiatra ary ny Vatovavy Fitovinany. Dia manentana antsika vahoaka rehetra zany tsika tsy hisalasala rehefa tonga any amintsika ireo azo lazaina hoe mpiara-miombona antoka rehetra ao anatin'ny fahasalamam-bahoaka anome tolotra mamaim-poana any amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy. Maro ireo tolotra ara-pahasalamana ho hita mandritra ny fandalovan'ireto delegasiona ireto raha ny fanazavana. Tolotra izay hoentina manatona andreo vahoaka dia misy andreo fitiliana ny aretina amin'ny ankapobeny, ahitana ihany koa ny fijerevana manokana amin'ny fahasalaman-dreny sy ny zaza, ahitana ny fanaovana vaksiny, ny fandrindram-piterahana. Misy ihany koa andreo fanatanterahana ny fitiliana ny aretina mamiada ny vozany tranonjaza. Ahitana ihany koa ny fitiliana ny diabeta, ny VIH sida. Ahitana ihany koa ny tolotra izay ataontsika hoe nisany miavaka tsy hita eny amin'ny reny tobim-pahasalamana reny eny ambanivohitra dia manao antsika ny échographie abdominopelvienne, ny échographie gynéco-obstétrique.
misy ihany koa ao anatin'izay ny fandraisan-tanana an'ireny aretin'ny maso aretin'ny sofina aretin'ny nify sy ny fanalana nify ary indrindra moa fantatritsika amin'ny toerana makany amin'ny atsimo antsinanana dia misy an'ireo fandraisan-tanana manokana ny olona mitondra manana ny drépanocytose. Ankoatra ireo tolotra samihafa apetraka mandritra ity hetsika ity ihany koa ny fanentanana ireo mponina manoloana ny ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny ankizy sy ny vehivavy ny mikasika ny valanaretina Covid-19 ary ny fanentanana amin'ny fanatonana ny tobim-pahasalamana. Nanatitra taratasy teny anivony anteny miram-pirenena androany antoko otrikafo ho fanairana ity androm-panjakana ity manoloana ny fitakiana ireo nosy malagasy. Abraham Arandriamana. Manoloana ny fitakiana ireo nosy malagasy nanolotra tolo-kevitra teny anivon'ny anteny miram-pirenena androany ny antoko otrikafo navoitra an'izy ireo nandritra izany ny amin'ny tokony andinihana mandritra ny fivoriana ara-potoanan'ny herinandro avy izao ny fametrahana lalàna mikasika ireo nosy ireo. Tamin'ny fivoriana teny amin'ny CCI Vato nataon'ny anteny miram-pirenena dia nisy an'ilay kabary ny ramatoa filohan'ny anteny miram-pirenena nilaza ny hoe azon'ny solombavambahoaka atao tsara na ny anteny miram-pirenena no mamoaka lalàna milaza fa any Madagasikara ireo nosy malagasy ireo ka izay zany no fiavahany kely tamin'ny taratasy naterinay teny amin'ny anteny miran-doholona dia ny fiavahany etỳ amin'ny anteny miram-pirenena dia hoe milaza amin'ny anteny miram-pirenena hoe efa fotoana kosa izao ahafahanareo mamoaka lalàna milaza fa any Madagasikara ireo nosy malagasy ireo sy everinay fa ny anteny miram-pirenena ao anatiny ny solombavambahoaka ato aminy no tokony hery anankiray zany eo ampilatanan'ny filoham-pirenena anampy azy amin'ny fitakiana an'ireo nosy malagasy ireo. Itsankilany tsy nisy tompon'andraikitra afaka nandray ity tolo-kevitra ity teny anivon'ny anteny miram-pirenena androany nanamafy kosa ity farany fa azon'ny antoko otrikafo ny manatitra izany antota taratasy izany amin'ny fotoana mahaion'ny tompon'andraikitra. Voaroroy amin'ny fanakanana didim-pitsarana any Fianaratsoa assistant parlementaire iray araka nambaran'ny mpisolo vavan'ny société Nosima ny makasika famerenana ny entana izay mitetina ray faingoroa miliara izay raharaha izay io ny nasaina. Nitrangana fanodikodinana entana sy fisolokiana vola amina miliara tany Fianaratsoa nandritra ny fiboana teo. Raha ny zava-nisy orinasa iray mpanafatra entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro avy any ivelany sy mpanjara izany eto an-toerana ny orinasa Nosima izay eto Antananarivo no fibeny. Manana sampana ny Fianaratsoa ity orinasa ity izay mitsinjara entana amin'ny faritra iny. Tamin'izay no naka entana tsokosoko tao amin'ny Nosima Fianaratsoa ny orinasa Toky. Entana izay mitetina ray faingoroa miliara ariary navoaka tao amin'ny Nosima Fianaratsoa tsy fantatry ny taty amin'ny foibe. Tsy fantatry io fakana entana io raha tsy nisy ny fidinana tampoka no tanterahany foibe tany Fianaratsoa ka nahitana fahabangana. Niroso tamin'ny fanagiazana ny entana ny orinasa Nosima niaraka tamin'ny vaditany nanana taratasy ara-dalàna saingy niditra antsehatra ny mpanao politika iray sy assistant parlementaire nitondra olona maro nanakana ny fanatanterahana ny didim-pitsarana. Dia mba ho fiarovana ny zoanay zany garantie de paiement anay tena anao saisie nangataka zany zahay saisie conservatoire tamin'ny fitsarana mba hahafahanay manao recouvrement ny vola izay lasa tany amin'ny tranombarotra Toky. Dia rehefa nahazo an'izay ordonnance zay zahay dia nandefa vaditany hanatanteraka ny didy. Ny zavatra tena mampalahelo anay nefany dia ny fitsabana Andriamatoa Petra Kotomena ao anatin'ny fanatanterahana ny didy satria dia nandefa olona maro tao izy anakana anay zany ary anakorotana. Zay tokony zavatra misy tany Fianaratsoa. Efatra zany ny olona mideha réellement zany le huissier tsy nanotany nanao an'le exécution dia le huissier no nahita an'ilay mouvement rehetrarehetra tany nisy ny hoe misy assistant parlementaire. Voaroa ny orinasa Nosima amin'ity raharaha ity raha ny fanazavana hatrany ny mpanjifa lasa naka entana tany amin'ny orinasa Toky ny entana tsy niverina intsony. Misy client ny société Nosima be da be zany lasa tsy maka entana taty amin'ny Nosima intsony fa lasa naka entana tany amin'zareo. Nefany tokony ho aty aminay le olona maka satria zahay ny distributeur tokony aty aminay zany prix mora. Tokony hoe maka aty aminay zany ny grossiste fa lasa le grossiste indray lasa nakany amin'zareo. Mazava ho azy zany fa misy antony izay. Dia no izay rehetrarehetra izay zany no mahagaga anay hoe
izahay indray ve izareo indray ve no milaza fa hoe victime amin'ity raha ty fa tsy izahay izay very vola izay évaluenay zany zao hatreto hoe 1,200 millions 226 millions d'ariary ny perte en société ny valeur ny entana izay no livré any amin'ny zareo. Iny amin'ny fitsarana ankehitriny ny raharaha andrasana ny hotohiny. Manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity tsy zany fa raha matokely mahiva zay mpikambana ao anatin'ny GDG Antananarivo miarabana tonga zao atao anatin'ny fampalalam-baovao fantaniana petraka aminao voalohany mialohan'ny resadresaka inona le hoe GDG Antananarivo. Ya, le GDG Antananarivo moa zany dia initiative an'i Google izy io communauté izay anampinany ankizy izay misehatra ao anatin'ny informatique ny fanalavana le hoe GDG moa zany dia Google Developers Group. Misy hetsika aveo karakarainareo? Ie, ny hetsika ho karakarainay amin'ity taon'ity izay 3e édition izy amin'ity taon'ity ny DFest zany hoe festival ny développeur. Inona tao zany no hitao atao aiza izy io? Ia, ny zavatra rehetrarehetra ho hitao moa zany dia voalohany indrindra ny fifampizarana entre ny olona efa misehatra tanteraka ao anatin'ilay izy ny entreprise sy ireo olona vao hiditra ao anatin'ny entreprise misy ihany koa ny session de réseautage izay ahafahan'ny ankizy izay tonga ao amin'ilay événement zany miresaka amin'ilay olona manana traikefa amin'ilay izy. Dia ankoatran'izay noho ny ame anara-pahasalamana moa zany dia efa natao vitsivitsy ny isan'ilay olona tonga zany hoe efa clôturé zany le inscription fa andeha en ligne le izy. Dia misy ihany koa ny stand de recrutement izay anasana antsika rehetrarehetra izay te hiditra ao anatin'ilay izy dia misy sara-pidirana moa izy io mila ariary ho an'izay anatrika an'izay fotsiny dia hoentiny CV ataovy BDP fa BDP ireo partenaire izay andrainareo Antanandroa. Atao aiza ry hetsika ho ataonareo DFest io? Ny DFest moa zany dia atao ao amin'ny XTA Andranomena ao amin'ny enceinte any Futura. Atao rovina katramin'ny rovina. Dia le izy raha amin'ny sabotsy sy alahady ho avy izao zany hoe 17-18 octobre no isian'ilay izy efa anteneniko teo moa zany fa efa clôturé le inscription. Fa ny tena antony tena nisana tongavana teto dia ny any an-tananareo tsirairay avy tsy voatery efa expert ao anatin'ilay izy fa te hanaraka sy te hijery ihany koa dia misy ny session en ligne zany hoe alefa en live en page ny GDG Antananarivo Women Techmaker sy GSC sy Intemat izay miara-miasa amin'ny GDG amin'ity taon'ity. Ankoatran'izay efa niteny fanentanana ihany ianao teo misy ve ny tanjona manokana ankoatran'le hoe fifampizarana amin'ny hetsika io? Ny tanjona manokana aloha voalohany indrindra maha initiative an'i Google an'ilay événement zany dia entina izarana n'ireo teknôlôjia BDP an'i Google satria raha tsika malala fa ny fiainantsika amin'izao BDP ny miankina amin'ireo application Google na jerena amin'ny ao anatin'ny findaintsika tsirairay avy ary dia BDP ny zavatra mampiasa application an'i Google. Dia ireny zavatra ireny zany entina ifampizarana fa ankoatran'izay ihany koa dia misy ny momba ny jeux vidéo izy koa momba ny développement Android BDP ny zavatra ho resahanao. Tontolon'ny geek zany no hita ao anatin'io. Azo lazaina. Ary ahoana kosa ary ny hoe miara-miasa aminareo sa mahaleo teninareo anatin'io? Eto moa zany dia misaotra ny mpiara-miasa rehetra. Mpiara-miasa aminay voalohany indrindra misy ny Telma dia ny Pulsa, Igenosia, Bokasay, Inclusive Academy, Yoraity Factory sy Boni. Ireo zany no tonga miaraka aminay ao manomana an'ilay événement sy hanao fifampizarana amin'ireo izay rehetra tonga ao sy izay manatrika en ligne.
Ny amaranantsika anazy ary efa nanentana kely any ianao fa alao averintsika ny fanentananao ampijery ary. Dia manentana antsika rehetrarehetra zany noho ny ame ara-pahasalamana araka volaza teo dia limitena zany le olona afaka tonga ao fa ny tena anontanako dia ho an'ireo izay tsy afaka tonga zany dia tonga ava mijery en ligne fa be dia be ny traikefa ho voarainareo na tsy dia mahay momba n'le développement informatique ary nareo fa te hijery hoe ohatrohatrana ahoana zany na olona vo iova taranja zany dia manentana anareo hijery dia ho azy izay mitady asa ihany koa dia be dia be ireo partenaire efa voatanisako teo vonona andray antsika an-tanandroa. Ankasitrara ianao ary mivahiny tato anatin'ny sampana fampalalam-baovao tamin'ity androany ity sy nitondra fanazavana mahakasika izay hetsika izay karakarainareo hoe ity festa izay. Ie, misaotra. Izay mahakasika niny hetsika iny. Fa ny an'izantsika ny vaovao kosa indray dia ahina ny mety iverenan'ny fiparitany Covid-19 ao Toamasina amin'izao fotoana izao ho ireo tompona andraikitra. Maro amin'ireo olom-pirenena ao an-toerana tsy manaja intsony ny fepetra ara-pahasalamana. Fanantena. Hatramin'ny nanalefahany ny fanjakana, ny fepetra mifandraika amin'ny amiana ara-pahasalamana sy ny ady ombonana amin'ny fiparitany ny valanaretina coronavirus. Ahina ny mety ho fiparitany valanaretina Covid-19 ao Toamasina amin'izao fotoana izao. Raha toa ka ahitana tranga indray. Betsaka ireo olona no tsy manao intsony ny arovava-orona. Tsikaritra izany eny an-dalambe, eny an-tsena sy eny amin'ny toerana be olona rehetra eny. Vokany, manahiny amin'ny mety ho fiparitany valanaretina ireo mpitsabo. Raha toa ka verina ahitana tranga indray i Toamasina. Tena misy dia misy tokoa ny azo lazaina hoe probabilité hiakaran'ny io tranga io raha ohatra ka tena ataontsika tandrevaka be loatra ny tsy fanaovana le kasibosy ary indrindrandrindra eny amin'ny ivon'ny fiarahamonina sy ny toerana izay famorovoriana dia manahirana dia manahirana io resaka io izany dia tokony tanana foana ny tsirairay satria tena possible raha ohatra ka miakatra tampoka io ary misy tampoka ary dia tena sanatry ny vavana dia milela ho anahirana antsika ka noho izany dia manentana ny vahoaka ny Toamasina rehetrarehetra mba hiezaka ametaka ary anao foana ny kasibosy. Na miamia malefaka aza ny fepetra napetraky ny fitondram-panjakana hiatrena ny ambiny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Isan'ny fepetra izay tokony tsy azo ialany ny fampiasana arovava-orona. Manatra ny sainy maro araka izany ireo mpitandro filaminana ao an-toerana. Maloana io tsy fanajany ny fepetra io any daholobe. Araka ny nambaran'ireo mpitandro ny filaminana, isy indray ny hetsika manokana hanerina ireo izay manadino na minitsy manao ny arovava rehefa montsy toerana be olona, indrindra ao anatin'izao fotoana mahabe mpiala sasatra any Toamasina izao. Zava-dehibe ny fampianarana ny ankizy amin'ny fanasana tanana. Fitazaina azy ireo ty fahadiovana no tanjona amin'izany. Ankalazana androany ihany koa ny andro maneran-tany ho an'ny fanasana tanana. Abraham Arindriamanana. Isan'ny taranja ampianarana eny anivon'ny sekoly ny fahadiovana. Ilaina ny fanazarana ny mpianatra asa tanana, isoroana ny karazana aretina azo avy amin'ny tanana maloto. Anisan'ny fepetra ara-pahasalamana an-takiana manoloana ny ady atao amin'ny valina aretina Covid-19 ihany koa ny fanasana tanana matetika. Hatramin'izay zahay no manasa tanana foana satria aty amin'ny kilasy ambany zany ny ankizy dia fampianarana zany hoe fahadiovana. Dia ao anatin'izay fahadiovana izay isaky ny anao goûter zao zay dia manasa tanana dia ohatr'izay izy zatra koa izy rehefa any an-trano hoe alohan'ny sakafo na isaky ny hoe avy any manao pisoir dia misasa tanana foana. Zarana izy manadio ny tenany na tsy aty ampianarana fa any an-trano dia misy ihany koa ny ray aman-dreny mety tsy mahavatra an'izay zavatra izay dia rehefa mampiatra ilay zaza aty ampianarana dia tafampita ho azy any amin'ny ray aman-dreny ilay izy. Iny zany tsy maintsy hazavaina tsirairay satria ny zaza mantsy tonga dia miainga amin'ny zavatra hoe zavatra hita maso foana fa tsy ho takatra ny mihitsy hoe atao an'izao dia atao an'izao. Fa ohatranay izao dia maka siansy koveta mihitsy ny feno rano dia atoro anazy alaina ny rano dia hosorana savony ny tanana dia sasana dia ampianarina zarina tsikelikely ohatr'izay foana izy.
Ankoatr'izay, ao anatin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fanasana tanana hatrany, nisy ny hetsika fametrahana fitaovana fanasana tanana teny amin'ny garoty ara-pasapito izay notanterahiny ny kaominina Antananarivo sy ny mpiara-miombonantoka aminy. Fomba anankiray ahafahana manatratra an'izay fenitra fahadiovana izay zany ny izay fanasana tanana izay. Dia fotoana ohatran'izao no nararotanay any tanana ny olona, ahafahan'ny olona zany mampiatra an'izay fahadiovana an'izay. Nataon'ny UNICEF ny tanana Antananarivo ny fanomezana an'ireto DLM ireto izay entina nataterahana izay hetsika fanasana tanana amin'ny rano sy ny savony izay. Tanana hoe ametrahana anazy, ametrahana le DLM zany dia eny anivon'ny Primus, dia ny Terminus, dia ny Tsena. Ny fahadiovana no antoko ny fahasalamana ary dia mbola kely dia efa tokony ho zarinandalina ny fahadiovana ny ankizy. Ora ankizy mila manasa tanantsika satria mamono an'ilay microbe sy coronavirus. Efa manasa tanantsika dia mampiasa savony, kosokosoka rano. Azonareo ve zany? Toy ny ezaka efa natao teny amin'ny commune Masindray indray androany no nanatanterahany fikambanana vehivavy malagasy sy miara-miainga ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Sahirana amin'ny fampidirana mpianatra ny ray aman-dreny amin'izao, indrindra amin'ny fividianana fitaovana. Maro ireo ray aman-dreny ampiditra ny zanany hianatra no nankasitraka ny hetsika fanampiana izay nataon'ireo vehivavy malagasy miara-miainga amin'ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Tena ny dorasa mora fa le fitaovana lafo dia zara raha nisy an'reto mora nandalo aloha dia akatra mitsina ka mandeha any Antananarivo, fretsy andaniny. Ny andro lany dia zara raha aloha mba nisy anety mba hoe fitaovana mora dia izay no namonjena ny tiety. Misy ambava kely. Nanetika tena nety mihitsy. Ary tsy hoe vita nety fa tokony mba hitoly izy amin'ny manaraka rehetra. Tokony izy fitsinjohana an'ilay madinitra zany e. Mety be aloha izy hoe mahavita sy vita fa ohatra anazy zao vola 100 000 zao mety koa. Dia cahier an'ilay any amin'ny lycée zao ray paquet dia any CG ray paquet. Zay kosa zao nahazo dia fitsipika. Dia nefa ny mbola tokony mbola hisy kitapo any an'ilay CG mbola vidy kitapo zay. Tanjona napetraka hanamaivana ny fahasahiranan'ireo ray aman-dreny amin'ny fampidirana mpianatra raha ny fanazavana ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga. Hotohizana hatrany araka izany ny hetsika hanamorana ny fampidirana mpianatra indrindra amin'ity taom-pianarana ity. Izy ity zany dia amin'ilay fitsinjovana an'ilay ray aman-dreny amin'ilay fampidirana mpianatra satria sataony izay dia manao an'izy ity foana dia mahatsapa ilay ray aman-dreny fa tena maivana tokoa satria amin'ny vidiny mirary ilay fitaovana. Dia izay no ezanay isataona amin'ny tetin'ny commune rehetrarehetra manao izay afa-poan'ray aman-dreny amin'ny fanampiana anazy amin'ny fidiran'ny mpianatra ohatran'izao. Amin'ny anara-pahasalamana aloha zany dia somary tara kely izay tamin'ity. Dia nefa na izany ara dia niezaka nanao izay azonay atao izay mitety an'ireo commune izay tena tratra. Fa amin'ny herintaona angamba dia ataonay tsy diso anjara ireo izay tsy tratra tamin'ity taona ity. Araka izany ao amin'ny commune Akadinandriana indray no anaovan'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary ho an'ny andro rapitso. Lavim-baovao hafa kosa indray tato anatin'ny iray volana tsy latsaky ny 10 ireo doro-tanetiny seho tamin'ny commune Ambohimangarova avokany tany Domdoza ny vakoka iraisam-pirenena ao an-toerana Henri Florio. Tsikaritra tatoato fa nirongatra izay tsy izy ny doro-tanety sy ny doro ala teny anivon'ny faritra Ambohimangarova izay ahitana ny vakoka iraisam-pirenena. Raha ny tarehimarika tsy latsaky ny 10 izany tao anatin'ny iray volana farany. Tandindindoza araka izany ny vakoka iraisam-pirenena ao an-toerana ity ka ilaina ny fametrahana paikady iarany ny rehetra. Androany nisy ny fidinana ifotony sy ny fivoriana tanteran'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajana nijereva-mba olona entana ifezana ny afo manodidina ity rovany Ambomanga ity. Efitra lehibe no nivotra nandritra izany. Voalohany dia ny fananganana ilay komity izay andrindra hiaro ny doro-tanety ety anivon'ny commune. Faharoa fampafantarana ihany koa an'ireo didy mandalana izay misy momba izany doro-tanety zany. Dia ny fahatelo dia ny fandraisan'ny commune anjara zany andraikitra goavana ihany koa satria manana ny police communale zany ny commune dia reny no midina ny fotony manara-maso an'izany
dorontanety mety isy ety amin'ny faritra izany ary dia ny faefatra ihany kosa nefa dia ny fiarah-miasan'ireo ministera anankiefatra izay voalaza teo ireo. Tanjona amin'izany ny arovana ireo ala manodidina ity vakoka iraisam-pirenena ity, ao ihany koa ny fanentanana ny vahoaka amin'ny ady atao amin'ny afo sy ny dorontanety izay isan'ny fototra iray lehibe mety hasimba ny ala sy ny vakoka izay mampalaza ny Madagasikara. Raha ny fanazavana manaraka isan'andro ny tebokafa ato anatin'ny faritra Analamanga, ny avy eo anivo ny fitelavam-paritra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy. Feno 420 taona androany tifirana ny Rainandriamampandry niaraka tamin'ny Prince Ratsiamamanga teo Antaninarenina araka ny tantara abaiko avy amin'ny Galiny no nanaovana izany fanantena. Isan'ny olomanga malagasy vitsy-pahafantatry Rainandriamampandry, nananana ny rafi-pisainana sy fotom-panabeazana mendrika ho an'ny taranaka azy izy teo amin'ny fomba nitondran'ny fiainany sy ny fiantsoroany andraikitra tamin'ny sehatra misy azy teto amin'ny firenena. Androany alakamisy 5 Oktobra no feno 420 taona ny nitifirana azy teny Antaninarenina. Raha iverenana ny tantara, baiko avy amin'ny Galieny no antony nampamonona ity olomanga ity izay notifirana niaraka tamin'ny Prince Ratsiamamanga. Ary dia mitendena manokana izao andro izao anaovana izao fotoana miavaka izao ho fanehoana amin'ny taranaka mandidy fa ny marina tsy mamaty. Zay indrindra anao antom-pisiny izao fotoana izao lasy tompovato ary dia raha mahatsiaro ny zava-niseho tamin'izany fotoana izany ary tafiditra raha teo koa ao amin'ny fanolorana famelabelarana ny amin'izao boky Rainandriamampandry izao. Misy ampahany ovakiko ao anatin'ity boky ity mirakitra izany ao amin'ny toko tondra ny lohateny hoe ny orafara. Tantsoroka avy amin'ny profesora Rabeary Manana Lucille, mpampianatra pikaroka momba ny tantara eny anivon'ny Université n'Antananarivo, mpikambana mahefa ao amin'ny Akademia Malagasy sy Andriamatoa Esoavelomandroso Manase, mpirakitra maharitra ao amin'ny Sokazy Aifiaina sy Aifitondra ao amin'ny Akademia Malagasy, mpampianatra pikaroka talen'ny departementan'ny tantara Université n'Antananarivo teo aloha, ny toko 4 mamelabelatra ny amin'ny faharavan'ny fanjakana malagasy sy ireo afatra azo tsoaina avy amin'ny fandiniana ny fotopisiny sy ny fomba nitondran'ny fiainany. Fa dia teray tsy tena nitoavy ny olona tokoa Rainandriamampandry kanefa tsy dia fantatra loatra ny momba azy. Ity boky ity dia natao fanatevena ireo fikarohana izay efa nisy nataon'ireo mpialo lalana sy ireo izay efa nanoratra momba ny Rainandriamampandry. Fandraisana anjara ihany koa amin'ny fampitaovana boky mety manabe ny olom-pirenena satria ny fahitana azy misy leso, misy fotom-panabeazana, mavesa-dansy, mendrika azo tsoahina amin'ny fandiniana ny tantaran-tena ny Rainandriamampandry ary dia azo ampirenana fotom-panabeazana ho an'ny taranaka ankehitriny. Androany, natao teo amin'ny tranom-boky pirenena tetsy Anosy ny fanolorana boky mirakitra ny tantaram-piainana ny ainan'ny Rainandriamampandry izay nosoratan'ny Ranjatoery Arlala, mpikambana mahefa ao amin'ny Akademia Malagasy. Boky miompana indrindra amin'ny fisondrotan'ny Rainandriamampandry teo amin'ny andraikitra sy ny voninahitra ary ny asa fivelomany. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia miverina ny couvre-feu manomboka amin'ny 7 alina hatramin'ny 9 maraina any Frantsa sy métropole misy 9 manomboka ny sabotsy izao ary aharitra 4 herinandro zany. Fepetra izay nolazain'ny filoham-pirenena frantsay entina miatrika ny fiverenan'ny Covid-19. Miatra ao Frantsa sy ny métropole ny Lille, Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Toulouse ary Saint-Étienne ny couvre-feu manomboka ny sabotsy izao ary aharitra 4 herinandro entina miatrika ny fiverenan'ny fiparian'ny varinaretina Covid-19. Arak'izany, amin'ny 7 alina dia efa tsy maintsy any an-tranony avokoa ny olona any amin'ireo toerana voalaza ireo ary mafisa ny fanatanterahana ny asa any an-trano. Tsy voakasika ny fameram-potoana kosa ireo toerana ivarotana fanafody sy ireo toeram-pisakafoana manao ny livraison à domicile. Ireto farany izay mametra ny isan'ny olona amin'ny latabatra iray ho enina.
miady kosa ny fanatanterahana ireo lanonana isan-karazany. Etsy ankila anisan'ny songadina nandritra ny fandraisam-pitenena ny filohan'ny pirenena frantsay mikasika ireo fepetra entina miatrika ny deuxième vague ny fiparian'ny valaretina covid-19 any Frantsa, ny fanampiany ny fanjakana frantsay ireo orinasa, fanampiany izay mitetina 1 miliara omena mandritra izay fampiarana ny couvre-feu ao anatin'ny 4 herinandro izay. Eo ihany koa ny fangatahana amin'ireo banky amin'ny fanemorona ny famerenana vola ho an'ireo orinasa nanao fampindramam-bola eo amin'ny sehatry ny fikarakarana sakafo, fikarakarana lanonana ary ny fanatanjahantena. Ny tsy fanarahana ny couvre-feu napetraka kosa dia andoavana lamandy mitetina 530 euro. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.